rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo rehetra neny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Amin'ny fifaliana indray rehefa no iarabanantsika rehetra nahatratra ity alahady faharoa amin'ny volana septambra ity dia ny alahady hitondranam-bavaka ny asa ny sampanasa asa fitoriana filazantsara eto amin'ny sahany 𝗍𝗶𝗔 iray manontolo. Ny Romana 𝗍𝗶𝗔 andininy 𝗍𝗔𝗡 hatramin'ny 𝗍𝗔 no misy ny hafatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Mitoriteny any amin'ny firenena rehetra izany no lohahevitra izay iombonantsika raha resahana izany hoe fitoriana ny filazantsara izany dia afaka mitodika amin'ny izay mety ho fiainan'ny firenentsika ao anatin'ny roa volana manaraka isika dia ny propaganda izany. Ary izany mihitsy ihany koa no nilazana ny asa fitoriana filazantsara tany aloha tany propaganda dei izany hoe propagandy fa ilay atao propagandy tsy olona tsy antoko fa Andriamanitra ilay Andriamanitra izay hivavahana no ahely mba hahatonga ny renesa hahatonga ny hafa rehetra andre ny fisiny izany Andriamanitra izany ny asa nataon'Andriamanitra ary hahatonga azy ireo ho resy lahatra ny amin'izany Andriamanitra izany. Ary izany mihitsy ny asantsika mitorony filazantsara dia ny mampiela ny vaovao mahafalana amin'ny olona rehetra mampafantatra hoe iza moa Andriamanitra hahatonga an'ireo olon'ireo hanatona an'Andriamanitra ho resy lahatra ny amin'ny fahalehibiazany sy ny asa lehibe izay tanterahany. Misy antony maromaro no mahatonga ny olona hitorony filazantsara ary izay antony naharesy lahatra ny Paoly hanaovana izany asa fitoriana filazantsara izany indrindra no lazainy eto amin'ity Romana 𝗍𝗶𝗔 ity. Ny 𝗍𝗶𝗔 andininy 𝗍𝗔𝗡 hatramin'ny 𝗍𝗶𝗔𝗡 andininy 𝗍𝗡 no hametina ny Paoly ny taratasy nosoratany amin'ny Romana ary ao izany izy mamintona hoe matoa nanoratra aminareo ry rahalahiko, matoa nanoratra ho anareo ry Romana dia misy antony tahaka izao. Ka ambarany Paoly apôstôly fa ny fitoriana filazantsara ataony dia raha eto amin'ity andininy 𝗍𝗡 hatramin'ny 𝗍𝗡 izay misy ny hafatra ho antsika ity dia misy lafitelo farafaharatsiny. Lafy voalohany amin'izany dia izao ny asa fitoriana filazantsara ny antony hanaovantsika ny asa fitoriana ny filazantsara dia asa atao ho an'Andriamanitra izany. Asa atao an'Andriamanitra ny asa fitoriana ny filazantsara. Ary izay no mafisiny Paoly amin'ny andininy 𝗍𝗡 raha milaza izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy andininy 𝗍𝗡 mba ho mpanompon'i Kristy Jesoa ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny hitoriako ny filazantsaran'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa nohamasinin'ny Fanahy Masina. Izany hoe ilay asa fitoriana ny filazantsara asa atao an'Andriamanitra izany fanompoana ho an'Andriamanitra. Manao fanompoam-pivavahana ary amin'ny resaka Paoly ny amin'ny hoe fanompoam-pivavahana ataoko an'Andriamanitra dia ny teny izay anambarana izany ny teny hebreo izay anambarana izany dia tena milaza mihitsy hoe asa fisoronana izany hoe tahaka ny mpisorona manatitra fanatitra ao an'Andriamanitra i Paoly raha mitaona ny jentilisa hahalala an'Andriamanitra. Mitaona ny jentilisa ho resy lahatra ny amin'ny ny amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra hivavahany ary ny ampiely izany indrindra no asa izay nitanterahany Paoly mba hahatonga an'ireo jentilisa ireo ho resy lahatra ka ireo no hanatitra ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra ho hamasin'ny Fanahy Masina ka tonga fanatitra hankasitrahan'Andriamanitra. Eto izany raha mitorony filazantsara Paoly dia mpisorona no asa izay tanterahany ary tsy mba omby tsy ondry na voromailala ny fanatitra izay aterin'ny Paoly ho an'Andriamanitra fa olona ary ireo olona ireo tsy olona masina indrindra raha ny fananitra dia atao hoe izay tsisy kilema izay tsara indrindra naterina ho an'Andriamanitra fa ny jentilisa ilay tsy nahalala an'Andriamanitra ilay firenena hafa ilay
tenenana mihitsy ny araraka soratra masina hoe alika ampitoviana amin'izany ny jentilisy kanefa ireny indreo hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra atao fanatitra ao an'Andriamanitra ary ny tanjon'ilay fanatitra dia izao tsy hoe ireo ilay olona Andriamanitra raisinao tsara tsy raisinao tsy manina fa efa nitondra fa mba ho tonga fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra ny jentilisy no ny asany fanahy masina. Asan'ny fanahy masina izay manahy masina ny fanatitra aterina ho an'Andriamanitra. Anatin'izany indrindra no mahatonga ny Paoly ihany koa anatin'ny Romana io izay mitona ny olona manao hoe amin'izany rahalamalako mangataka aminareo mba ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Izany hoe ilay fanatitra zany dia tena ilay fandraisan-dahatra ny olona, ilay fanoloran-tenany, ilay izy manaiky mihitsy hoe mila an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ka manano tena ho an'Andriamanitra izy. Dia nohamasinina ka tonga fanatitra ho an'Andriamanitra. Izany ihany koa no hitamana any amin'ny salama 4:7 izay mitaona ny olona rehetra mihitsy manao hoe ampelezo ny vaovao mafaly, ampelezo ny filazantsaran'i Kristy ary eo amin'ny Andinin-Tsoratra azy. Andinin-Tsoratra, ny Andinin-Tsoratra sy ny 9 andegneny Andinin-Tsoratra no arahantsika mamaky salamo 4:7 ny Andinin-Tsoratra amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe manome izany Jehova ny voninahitry ny anarany mitondra fanatitra ka makanesa eo akianjany. Izany hoe fideranan'Andriamanitra ilay fitoriana ny filazantsara manao fanatitra ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara izay atao. Jesosy Kristy dia ny tenany mihitsy nataony fanatitra ho an'Andriamanitra tsy ho an'Andriamanitra ihany fa ho fisoloana ny 𝗙𝗶𝗡𝗢𝗢 teo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay zorona farany natao teo amin'ny hazo fijaliana dikan'izay tsy mila fanatitra maty tsony Andriamanitra ny hoe andeha hamono omby indray na andeha hamono ondry indray andeha izay omina fa ilay tsara indrindra no aterina ho an'Andriamanitra. Fa ny angatahany amintsika dia ilay efa nilazaina teo hoe mba ho atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Taonantsika rehetra izany ry afaka amin'ny asa fitoriana filazantsara izay atao. Andeha ny propaganda zao dia mikely aina fatratra ny olona hampiely izay faharesen-dahatrany. Mikely aina ny olona hampahalaza foto-kevitra anankiray. Mikely aina ny olona hampahalaza olona anankiray. Ezahana mihitsy ny ampiely izany eny amin'ny toerana izay tsy mbola nandendry izany ary ny any ambany ravin-kazo rehetrarehetra any mahalala daholo fa eo ny latsaka filoham-pireneny ranona na izanona nefa tsy mbola nahita azy hatr'izay ny aina ny akory. Ary hitantsika an'izany rehefa mivoaka ny lisitry ny hoe ireto ny latsaka kandida filoham-pirenena dia misy anarana tsy mbola hita hatramin'izay ve misy an'izany fa mihoatra noho izany ary ny tokony ho fitoriana filazantsara izay tanterahantsika tsy hanovina eo ambonin'izay efa nataon'ny sasany fa any amin'izay toerana tsy mbola mahalala ny Kristy mihitsy no andehanantsika hitoro ny filazantsara. Ireo jentilisa ireo tsy mbola mahafantatra an'Andriamanitra no ampandrenesina ny tenin'Andriamanitra. Ka iovy izy, ho resy lahatra izy, ary izy ihany no hanatitra ny tena no fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra dia asa tanterahantsika ho an'Andriamanitra izany. Manolora tena, ianao aloha no atolory dia mandehana mitoro filazantsara amin'izay toerana rehetra ny rahan'ny tompo anatanterahana izany. Toany ny mpanao ny fitoriana ny filazantsara ary amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, amin'izay rehetra atao dia aoka isika rehetra izao no tena haneho izany fahalebiazan'Andriamanitra ny fahasaran'ilay Andriamanitra izay ivavahaditsika izany. Ankehitriny riavana dia mampiorokoditra no mandreo hoe misy fikambanana isan-karazany izay milaza. Ina mpiandohana dia milaza hoe mitory-teny mampianatra filazantsara izahay paritaka any amin'ny tambazotra an'izany. Rehefa mianatra mandritra ny fotoana vitsivitsy ilay olona dia kay zavatra hafa mihitsy no ampelezinao. Tsy Jesosy Kristy no toriana fa anarana hafa. Ary amin'izany indrindra dia terena ny olona hino hanaiky izay foto-kevitra tiana ampelezana. Mihoatra noho izany tokony ho ataontsika raha manao izany ny jentilisa, raha manao izany ny antikristy hatraizany fitoriantsika ny filazantsara. Inona ny asa vitantsika ampiely izany filazantsara ny Kristy izany? Mitory
dia hampahafantarana amin'ny jentilisa ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fa asa ho ataontsika ho an'Andriamanitra izany dia fisoronana izay ataontsika tsirairay avy izao. Fa ny lafin'ny faharoa ihany koa ry havana antony mahatonga antsika hitory ny filazantsara tahaka izay lazain'ny Paoly hoe raha mitoro ny filazantsara dia tsy ho an'Andriamanitra ihany akory ny anaovantsika izany, fa lafin'ny faharoa dia izao ho an'izay hitorintsika ny filazantsara fitiavana ny hafa, ny fampielezana izany filazantsara izany, famonjena ho an'ny hafa izany. Ary izay no lazainy eo amin'ny andiny hoe tsy manao izay zavatra tsy nampilazain'i Kristy satria tsy ny tenako no tiako ho hita, tsy ny foto-kevitra izay haiko no tiako hampitaina amin'ny olona, fa ny asa mahagaga nataon'i Kristy, ny famonjen'i Kristy no ambara sy toriana ho an'ny olona rehetra. Ary izany ny asa izay tanterahany Paoly apôstôly amin'ny maha-iraka Kristy, amin'ny maha-evanjelistra, mampitory azy. Dia mpitory any amin'ny jentilisa araka izay nolazainy teo. Ka ireo jentilisa ireo hanaiky an'Andriamanitra ireo, hanantona an'Andriamanitra ireo, ino an'Andriamanitra ireo, dia izy araka izay fanlazaina tetsy ambony no hanolo-tena ho an'Andriamanitra. Fa rehefa mandray ny filazantsara ireo olona ireo dia izy indray no hisitraka izany fahalebiazan'Andriamanitra izany, hanandrana ary tena hare ny atsara an'Andriamanitra, ahita ny fahalebiazany, ny fahagagana ataony, ny famantarana ataony, handre ny tenin'ny Kristy, handre ny asin'ny Kristy, ary reny zavatra reny fantany reny dia hanova ny fiainany izany. Amin'izany indrindra ry havana mba hahatonga ny hafa ho resy lahatra ny amin'ny Kristy, izay nahatonga ny Kristy Jesoa rehefa nandeha ny Toriteny tany Galilea izay firenena jentilisa. Dia ny zavatra nolazainy dia izao, araka ny filazantsara izay isan'ny mperikompantsika androany dia milaza Paoly, milaza Jesoa manao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, ka tonga ny hafa hibebaka marina, hitodika hiverina amin'Andriamanitra, hiaiky ny tsy fahamarinany ary handray izany fanjakan'Andriamanitra izany. Raha lazainy sika hoe ho avy ny fifitianana, hifidy sika eritrereto tsara inona ny zavatra ho ataontsika, iza no fidintsika, mandeha ny fampielezan-kevitra isan-karazany, fa raha ianao no manaparitaka na manao propaganda na foto-kevitra anankiray izay heverinao fa maharesy lahatra anao, inoko marina fa tsy hoe izao ny ao anatin'ny saina hoe mba ho lany fotsiny io dia izay dia efa faly, fa mieritreritra koa ianao hoe raha ity kosa aloha ny lany filohan'ny firenena dia izao hoe hivoatra ity Madagasikara ity, ary ilay Madagasikara resantsika tsy olo tokana fa olona maro. Dia tahaka izany ny fitoriana filazantsara hoe raha manaiky an'i Kristy ity olona hitoriako ny filazantsara ity dia hiova ny fiainany, handroso izy, ho resy lahatra izy, hanaraka ny Kristy izy. Amin'izany indrindra ry havako no hanantsona antsika, hitaomana antsika rehetra manao hoe mitoriteny any amin'ny firenena rehetra, fa sady ho fanatra ho an'Andriamanitra izany no hahasoa ny hafa ihany koa ny asa fitoriana izay ataontsika, miatsara ho an'ny hafa amin'ny fitiavana. Lazao izay nasain'ny Kristy lazaina, aza manampy, aza manala, fa izay nasainy natao, atao, izay nasainy notoriana, notorio. Ary ao anatin'izany dia mba ho resy lahatra ny hafa ka hatsapa tohantsika ihany koa mba totonga eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao dia resy lahatra ny amin'ny fahalebiazan'i Kristy, ka hatsiarovany ireny olona ireny, hanandramany mihitsy ny hatsaran'izany Andriamanitra izay hivavahantsika izany. Izay ny lafin'ny faharoa izay antony mahatonga antsika hitory ny filazantsara. Fa ny lafin'ny fahatelo dia tena ho antsika manokana mihitsy no mahatonga antsika rehetra hitory ny filazantsara. Antony telo araka izay nolazaina tetsy ambony farafahakeliny no mahatonga ny olona hitory ny filazantsara. Voalohany indrindra asa atao ho an'Andriamanitra izany. Faharoa asa atao ho an'ny hafa izany. Fa ny fahatelo dia tena ho antsika manokana mihitsy no hitoriana ny filazantsara ary misitraka ny tombony azo avy amin'izany fitoriana ny filazantsara izany sika. Ary izany nijoroan'i Paoly apôstôly vavolombelona raha manoratra izao epistily izao izy. Amafisiny hoe tsy misy no ataoko reharehako ny afa-tsy ny amin'ny tory ny filazantsarani Kristy matoky aho izy fa izaho dia apôstôly ho an'ny jentilisa. Ary amafisiny Paoly izany ry ambany ry manao hoe koa dia nataoko ho voninahitro
ny tory ny filazantsara toy izao. Tsy asa mamenatra kay ilay mitory filazantsara. Ray ny olona rehefa saina mitory filazantsara dia matahotra menatra rehefa lazaina hoe nareo kristiana mitory teny pastera kely dia manahirana ihany zany, mamenatra zany. Kanefa Paoly dia tena mirehare mihitsy fa ho ataoko ho voninahitro ny tory ny filazantsara toy izao. Ary ny voninahitro Paoly dia tsy izao, tsy hoe andeha hitory ny teny izy any amin'izay olona efa resiresy lahatra, tena vao maika haresy lahatra kokoa ilay olona, fa ny voninahitro Paoly dia izao, ho any amin'ny jentilisa, ho any amin'ilay mbola tsy nampafantatra mihitsy, ho any amin'ilay mbola tsy nandre mihitsy, tsy nitady tany malemy hanorena mpangady, fa any amin'ilay tsy mino, any amin'ilay tsy mahafantatra, izay tsy mbola nahare no ahalala, ary izay tsy mbola nahita no ahafantatra izany fahalebiazan'Andriamanitra izany, araka izay tsy nilazana no ahita izany filazantsaran'Andriamanitra izany. Izany ny reharehan'i Paoly. Raha jerena amin'ny teny frantsay ilay teny nandikana azy dia tena hoe ambition personnelle, izany hoe tena hoe hambo-po manokana mihitsy ny hoe tsy maintsy matory ny filazantsara fa ataoko reharehako, ataoko voninahitro ny havita mitory ny filazantsara ho amin'ny olombelona rehetra. Izany driavana no antony lehibe izay maharesy lahatra azy, satria fantany fa Andriamanitra lehibe, ary raha mitondra voninahitra ho an'Andriamanitra izy ihany koa no hisitraka n'izany fahalebiazan'Andriamanitra izany. Ary izany iraka lehibe nampanaovin'i Kristy Jesoa izany dia tena hanaram-boninahitra ny amin'ny hoe ambasador. Rehefa misy ny fanonana anarana na ilay nomination an'ireny ambasador any amin'ny firenekafo ireny dia tena zava-dehibe mihitsy izany. Voasolo iraka isolo tena ny anona ary amin'ny firenena tahaka izao, matoa ny olona ray nahazo an'izany anaram-boninahitra izany, satria hanana ilay fanjakana fitokisana izy. Matoa ny olona iray mahavita an'izany asany, satria manana fahalalana, manam-pahaizana, manana herijika hanatanteraka izany asa izany izy. Mihoatra noho izany ny fifidianan'i Kristy Jesoa ianao hitoro ny vaovao mahafaly, fa ilay mpanjaka ny mpanjaka no maniraka anao manao hoe mandehana mitory teny any amin'ny firenena rehetra, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana lehibe izay ataon'i Jehovah. Izany hoe ianao ambasadorn'i Kristy, voninahitra ho anao izany. Fa mampatsiaro ihany koa ilay tenin'i Kristy any amin'ny filazantsara manao hoe ny ampanota iray miala amin'ny lalan-dratsiny dia misy fifaliana lehibe any an-danitra. Izany hoe ianao izany rehefa mitory filazantsara dia mitondra fifaliana ho any an-danitra. Misy fifaliana any an-danitra noho ny asa vitanao, noho ny amin'ny fitoriana filazantsara izay nataonao, ary inoko fa tsisy zava-dehibe mihoatra ny hoe nahafaly an'Andriamanitra ny asa izay nitanterahako, ny zavatra izay nataoko. Raha mitory ny filazantsara isika ry havana dia voninahitra ho antsika izany. Raha mitory ny filazantsara isika dia isika mihitsy aloha voalohany no resy lahatra ny amin'izay zavatra maharesy lahatra, ny amin'izay asa lehibe nataon'Andriamanitra, ny amin'ny fitiavany Andriamanitra, ny amin'ny famonjen'Andriamanitra izao tontolo izao. Dia mijoroa ny amin'izany fahasaran'Andriamanitra izany, ambarao any amin'ny firenena rehetra, any amin'izay tsy mbola nare, any amin'izay tsy mbola nahafantatra ny fahalebiazan'Andriamanitra. Manahirana ihany. Fa indraindray any amin'izay efa misy foana ihany, rehefa misy ny tafika masina dia tsy te hiteny hoe any 𝗙𝗶𝗡𝗢 foana fa inoko fa tsika tsisy ho antsony. Nefa na any ary dia mbola isy foana ny toerana izay hitoriana ny filazantsara. Ary manahirana fa indraindray koa rehefa manao ny fitoriana filazantsara dia hoe tsy mandefa ireo ny kristianina, tsy manoviny eo ambonin'izay fa nataon'ny hafa. Ary indraindray koa rehefa mitory ny filazantsara dia natao ary aza makao fa ireo ange tsy mpivavaka mihitsy, ireo raha mpanompo be, ireo raha zao, ireo raha silamo, ireo raha makary, ireo raha makatsy, any amin'izay tsy mbola nandre mihitsy no hanirahana antsika hitory ny filazantsara mba ho resy lahatra ny hafa dia hanolo-tena ho an'Andriamanitra izy. Ary amin'izany ry havako dia hitondra voka-tsoa amin'ny fiainantsika izany, satria Andriamanitra mihitsy ny ankasitraka ny asa izay nataontsika, ary hiteny manao hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly, fa voasoratra any an-danitra
ny anaranao. Izany ny valim-pity lehibe rehefa nahavita nampiely ny filazantsara mpianatra ka nanao taritra tamin'i Jesosy nanao hoe tompo manaiky manay ny fanahy rehetra noho ny anaranao fa ho Jesosy aza faly fa manaiky anareo ny fanahy faly fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Izay le hoe vokatsoa manokana ho anao rehefa avy mitory ny filazantsara izasenao. Alahady ho an'ny asa fitoriana filazantsara, mitoriany filazantsara. Toa ny asa tanterahana amin'izany aroka ianao vavolombelona mihitsy amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Dia hatsiaro ambavaka ny asa tanterahana eo anivon'ny fampelezana ny filazantsara na eto anivon'ny 𝗍𝗶𝗔 na eto amin'ny fiangonana. Izao ry havana ny fehin'izay zavatra andrenesika teo. Isika rehetra dia natsoina hitory ny teny any amin'ny firenena rehetra. Antony telo farafahakeliny no anatanterantsika izany. Voalohany indrindra asa ataontsika ho an'Andriamanitra izany. Ny faharoa ataontsika ho an'ny hafa izany. Ary ny fahatelo dia nataontsika ho antsika manokana izany. Ka andeha hibebahantsika izay rehetra tsy nahatanterantsika ny hafatr'Andriamanitra, izay tsy nampielezantsika ny filazantsara tany amin'ny hafa. Iaka eo anatrehan'Andriamanitra isika fa tsy nahefy izany. Ary amin'izao sisa izao kosa dia hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany sy ny aheva be amin'izany fanompony izany. Masina sitrapon'Andriamanitra ary havana ary isika rehetra andeha hiara iaiky ampanao salamy manao hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha eraky ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fondro rehetra. Amen.